Efa ndresaka an'izay antsika dia efa tsy afa-misaraka ny andavanandro mpiainany ankamaroany malagasy ny sehatry ny internet amin'izao fotoana izao noho izany indrindra no nahatonga ny boîte tout.com niaraka tamin'ny Alliance Française ikarakara fampiofanana ho an'ireo tanora isan'ny tanjona ao anatin'izy ity moa ny ifehezana tanteraka izay sehatry ny internet izay. Fitaovana ahafahana mifandray amin'izao tontolo izao ny internet ankoatr'izay nefa dia maro ny asa foroniny ary ahafahana mampiena ny tanjy fananana asa maneran-tany entina ampiroboroboana izany dia nanome fiofanana mamem-poana ho an'ny tanora ny boîte 2.com miaraka amin'ny Alliance Française. Ny tanora mihoatra ny 25 taona ny kendrena ahazo tombontsoa ao anatin'ny fiofanana izay aharitra herintaona araka nambana tompon'andraikitra nandritra ny famelabelarana andresana ny asa amin'ny internet tetsy amin'ny AFD Andavamamba. Ny tanjona voalohany ny société boîte de com aty moa zany dia ny anofana mandritra ny herintaona aloha ny tanora eraky ny Madagasikara mandritra ny herintaona izay maimaimpona io fanofanana io fanofanana isan'andro zany no atao dia misokatra ho an'ireo tanora rehetra nanantroka ty conférence androany ity sy ireo izay mbola hisoratra anarana amin'ny site web ny boîte de com moa zany dia vita le fanofanana mandritra ny herintaona misy karazana module maro moa zany no resahany tamin'ny tanora teo dia miampita amin'ny fandraisana mpiasa hiasa amin'zareo amin'izay zany izy rehefa avy eo dia ity fiara-miasa ity moa zany dia nidiran'ny Alliance Française ampitsehatra mihitsy tsy azo idirana ny internet raha araka nambaran'ny premier ministre lehibe ny gouvernement Takolo Roger ihany ary ny gouvernement dia mametraka ho mahazava-dehibe ary manome lanja ihany koa ny fampiofanana ny tanora izay hitanterahany boîte 2.com io. Zava-dehibe azy dia ahafahan'ny tanora mahiditra amin'ny marché de l'emploi. Lavitra gratuit izy io maimaim-poana ataon'ny tonga eto amintsika avy lavitra mandritra ny ray telo taona ampianatra maimaim-poana mba ahafahan'ireo tanora izay tsy manan-kasa mba hahiditra moramora koa amin'ny secteur de l'emploi zany amin'ny asa. Efa zarenan'ny tanora malagasy maro indrindra ny eto andrenivohitra ny fampiasana ny internet amin'izao fotoana izao mahaliana ny tanora izy ireo sy ny asa mifandraika aminy. Mahaliana dia ho anao zao mety hoe isan'andro impiry misurf na hoe firy isan-kerinandro? Rehefa misy fotoana aloha rehefa tsy mianatra dia presque misurf varivary. Ary hoe mahaliana anao ve le hoe asan'ny internet fa anao zao inona no tena hoe tadiavinao indrindra rehefa hoe misurf zay? Le resaka vente en ligne reny dia resaka amin'namana ohatrany. Liana ao anatin'ilay izy mihitsy ny ahako fa ny problème amin'ilay izy le tato amin'ilay conférence le izy zany formation métier mihitsy fa zany hoe le kizy efa ao anatin'ilay internet zany le izy sady ao anatin'ny sady ohatrany hoe efa mahay informatique zay zany ohatr'izay le izy. Anomboka ny volana septambra ho avy izao ny fiofanana izay tanterahany boîte 2.com io miaraka amin'ny Alliance Française ary efa misokatra ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao.